faly miona aminao indray eto ampandiniana ny tenin'Andriamanitra fiarahana amin'ny sakafo ny mana isan'andro. Ho aminao mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo ary dia misaotra anao manaiky hiara-misakafo aminay ny tenin'ny tompo isika. Hivavaka isika alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra. Atolotra ianao raha eo ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra, noho ny famondramponao sy ny fitiavanao nahatraranay izao fotoana izao. Misaotra anao zay satria na dia tsy tanteraka aza dia tianao. Eny, matoa zay meno sakafo ho an'ny fanana isan'andro, fitiavanao ane zany, ka dia misaotra indrindra raha eo. Mangataka aminao ary zahay anio. Mingavy anao zahay. Sokafo ny ray ny sainay tompo. Sokafo ny fonay mba haniry ao am-ponay ny teninao. Ary dia ho voninahitra ny anaranao ny vokatra zany. Amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 4:7-10 ka hatramin'ny 9:20 no vakintsika. Amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Izany rehetra zany no manjo anay, nefa tsy manadino anao zahay, ary tsy mivadika ny fanekenao, tsy miemotra ny fonay, ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay. Nefa ianao nanorotoranay teo amin'ny fitoerana amin'ny ambodi, sy nanarona anay tamin'ny aloko ny fahafatesana. Raha nanadino ny anaran'Andriamanitra ay zahay na nananty tanana tamin'ny Andriamanitra hafa, tsy andinika izany va Andriamanitra? Fa izy mahalala ny miafina ao am-po, fa noho ny aminao namononanay mandrakariva, toy ny ondrovonoina ny fijerenay. Mifoaza ry tompo, nahoana ny matory ianao? Mitsangana, aza manary mandrakizay. Nahoana no manafina ny tavanao ianao, ka manadino ny fahantrahanay sy ny fahorinay? Fa miakoka amin'ny vovoka ny fanahinay, miraikitra amin'ny tany ny kibonay, mitsangana amonjy anay, ary avotsy zahay araka ny famondramponao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Omaly sika dia nahita ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra, dia tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zanak'Israely, ka no tantarainy razany tamin'ny taranany, dia fantatry ny taranany zany. Nefa zavatra nitranga dia izao, nampahorian'Andriamanitra indray ireo Israely ireo. Raha mijery ny tantarany zanak'Israely sika dia nahita izany tokoa, fa nomena azy ny tany Kanana, nefa ray mipetraka tao amin'ny tany Kanana tao izy. Rehefa niadana izy tamin'ny voalohany, resy ny fahavalo, nanjary nanan-karena ny tany, nanampanjaka tsara fa nahataka ny Solomona izy, nanorina ny tempolin'i Jerosalema, nanorina ny lapan'i Solomona, nanjary mpanan-karena be ary nampiaiky ny olona maro mihitsy ny fahendren'ny Solomona tamin'izany fotoana izany, nilaza ny Solomona. Dia nampalahelo fa voasoratra hoe rehefa natavy Jesoroa dia namelidaka. Nanjary nanadino an'Andriamanitra, nanjary niodina tamin'Andriamanitra. Dia inona ny efaran'ny firenen'i Israely? Lasaky babo tany Babilôna, lasaky babo tany Asiria. Ary zany dia toa tsy niaino azy intsony Andriamanitra, zava-nisy teo amin'ny fireneny zany. Kanefa rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy, dia naverin'Andriamanitra tany Jerosalema indray, tamin'ny andron'ny Ezra, tamin'ny andron'ny Nehemia, nitsangana indray ny tanàna. Fa eto manomboka amin'ny 7:10 sika dia ahita fa hafa indray manomboka amin'ny 7:10 zay novakitsika teo. Nahoana? Satria ilay miteny dia tsy miaiky eloka, tsy milaza ny hoe nanota, tsy zany. Hoy izy hoe izany rehetra zany no manjoanay, nefa tsy manadino anao zahay, ary tsy mivadika ny fanekenao, tsy miemotra ny fonay, ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay. Nefa ianao manorotoro anay, noho ny aminao namonanay mandrakariva, toy ny ondrovonoina ny fijerenay, mba fantatrao moa fa aminanina sahady ny amin'ilay Jesosy tompo izany. Fa nahoana? Jesosy nolay jiosy tsy manadino an'Andriamanitra,
izy no lay tonga hanatanteraka ny fanekena vaovao teto amin'izao tontolo izao. Tsy mivadika amin'izany Jesosy, tsy mihemitra ny fony ary tsy miala amin'ny lalan'i Jehovah izy. Ary dia izao ny voalaza hoe toy ny ondro vonoina ny fijery anay, ho tsy marina ve fa Kristy no lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Zavatra hita izany dia izao, tsy manadino an'Andriamanitra Jesosy Tompo, tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy, nanatanteraka ny fanekena izy, tsy mihemitra ny fony nefa no torotoroina izy, no sarona ny fahafatesana izy, tsy nanadino ny anaran'Andriamanitra nefa na nivavaka tamin'ny sampy sanatria araka ny voalazany. Tsy andinitra izany va ianao hoy izy, fa aminaninany amin'ny avian'i Jesosy Tompo taonjato maro taty aoriana izany. Ry havana, inona moa no antony aretan'ny tompo ny fahoriana rehetra teto amin'izao tontolo izao? Nampahoriana izy ka tsy nilobava ho ny voasoratra, tahaka ny zanak'ondry entina vonona, tahaka ny ondry vavy izay mony ao anatrehan'ny mpanety azy. Ary izany ny tiako hitariana ny saintsika amin'ny alalan'izao salamo izao. Fa Jesosy Tompo ve, izao ny filazany Isaia mpaminany azy ray ny aminy, nampahoriana izy nefa nanety tena ka tsy nilobava, tahaka ny zanak'ondry entina ho vonona sy tahaka ny ondry vavy izay mony ao anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana ny nentina naisotra azy. Izy tamin'ny arabelona tany no nihevitra fa nofongorana niala tamin'ny tany velona izy ka ny fahatsony oloko no nikapohana azy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nikapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana, nefa izy dia voalefina noho ny fahatsontsika sy ny torotoroina noho ny helontsika, ny fampijaliana nahazo antsika fihavanana ny namelezana azy ary ny diakapoka taminy ny fanasitrahana antsika. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra tamin'ny avokoa ny helontsika rehetra. Ny Israely raha nataon'Andriamanitra ny ambony fahavalony izy ka naheliny tamin'ny firenena samihafa, raha nataon'Andriamanitra fandatsany olona amin'ray monina aminy izy, ary nataon'Andriamanitra mety teny tamin'ny firenena samihafa, dia noho ny fahotany nahatonga izany, noho izy niala tamin'i Jehovah nahatonga izany. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa ry havana, raha nafon'Andriamanitra izy, tsy noho ny nataony sanatria tsia tompoko, tsia, tsy nanadino an'Andriamanitra izy, tsy nivadika ny fanekena ny fanaovany tamin'ny rainy izy, fa saingy izao tsy maintsy nisotro ilay kapoaka fen'ny fahotantsika izy mba ho vonjena isika, ary izany no tokony ho tsarontsika rehetra ry havana. Ny asa arbidiny izany fifandraisany fahorian'ny tonga teo amin'ny azo fijaliana izany sy ny famonjena antsika. Eto dia tao hitantsika ilay mpanao salamo hoe zany eka tahaka ny ondro vonona mihitsy ny fijery ahy, zany eka tsy miala amin'ny lalanao any efa torotoroinao, nahoana saroan'ny fahafatesany tahaka izao, zany tsy manadinanao hifantatrao zany, mitaraina mihitsy ilay mpanao salamo, mifoaza tompo ao, nahoana ny matory ianao hoe mitsangana, aza manary mandrakizay, nahoana ny manafina ny tavanao amiko ianao, mitaraina ny mpanao salamo. To tsaroany hoe to miafina amiko mihitsy zany tavana, fa inona ny fahotana nataoko Andriamanitra, nahoana avoty aho araka ny famindramponao, vonjeo aho. Moa very havana, tsy vavaka nataon'ny tompo tao Getsemane tokoa va zany, nitaraina ny tompo, ary araka ny fitantarany soratra masina azy dia nipotrapotraka tamin'ny tany tahaka ny rà nidinitra tamin'ny tavany, niady mafy nitaraina tao Getsemane tao Jesosy Tompo. Nefa tsarotsika ny zavanisy, fa raha nivavaka izy dia to hita ny fanahiny, lay Andriamanitra manolotra azy kapoaka feny fahavetavetana, ary nahatonga azy nitaraina hoe raha eo raha azo atao, esory amiko ity kapoaka ity. To hita ny masom-panahinao, zany Jesosy Tompo manorery tao Getsemane tao, matory ny mpianany, ary ery alavidavitra ery ny tompo, hitany fanahiny lay kapoaka fen'ny fahotana maharikoriko. Asain'Andriamanitra ho sotrony zany fahotana zany mba hanjary ota ny tenany. Tsy zakany nofony zany, tsy zakan'ilay tsy manantsiny, tsy zakan'ilay masina, ny handoto ny tenany. Raha azo atao raha eo esory amiko ity kapoaka ity.
nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fany anao. Ny valiny fahanginan'Andriamanitra de nosotroiny tompo lay kapoka, nanjary ota lay nofiny tsy misy tsiny, fa nisotro ny kapoka sy ny fahavetavetantsika, ny fanipotsapitsika, ny fijangajangantsika, ny fitiavantsika vola mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavatena, fitiavam-bola, fieveratena ho zavatra, ny fahotana maro be. Fa naontsika no nosotrony ny tompo tao Getsemane. Rehefa nidioky zany izy de nitsangana hiatrika am'izay nivaly ny fahotana, ka na de mba niaro aza Petera, ka nikapa ny sofiny maloko. De ho Jesosy ampidiro ny trano ny sabatra ao, fa ny kapoka zay nomeny raiko ahy tsy hosotroiko va zany? De nosotroiny zany ka tonga mpanota izy. De netina ho vonoina lay zanak'Andriamanitra, netina halambaraka lay zanak'Andriamanitra. Nahoana? Satria efa nanjary ota, lay tsy nanana alala ota, nanjary tonga ota, mba ho famelan-keloka antsika ny fisotroany ny fahotana. Ary zany mahatonga antsika tokony haharikoriko fahotana, fa ny fahotantsika ny namonoana ny zanak'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana. Ary zany de tokony hiteraka fiainana maharikoriko fahotana. Zany ny tena kristianina marina, olona maharikoriko fahotana, tsy tia fahotana intsony, mankahala fahotana, satria ny fahotany ihany no nanomboana ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa tonga teo amin'ny hazo fijaliana toko manko ny tompo, niantsoantso izy: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana de mahafoy ahy ianao? Mafy ane zany havako, mafy zany. Lay Andriamanitra narehareahany fa tsy mahafoy azy, lay Andriamanitra tsy ny hoe raiko sy rainareo, lay Andriamanitra notoriny fa tia izao tontolo zao, io Andriamanitra io nahafoy azy. Ry havana, ny hazo fijaliana ve? Manam-pirofo fa nafoin'Andriamanitra ny zanany noho ny fitiavana anao, noho ny fitiavana ahy. Ny hazo fijaliana ve? Mankahala fahotan'Andriamanitra ka na de ny zanany aza, rehefa nanjary ota tamin'ny figoan'ilay kapoka feno fahotana tao Getsemane, de nafoin'Andriamanitra izy. Imezany jiosy zany, imezany olony zany, fa aminao kristianina de fantary fa izany miporofo ny fitiavany Kristy anao. Ary tsy ho moramora ny fitsarana izay rehetra mandaza ny fitiavan'Andriamanitra izany, tsy ho moramora izany. Ary zany mampiorokoditra ny mpitory ny filazantsara marina, tsy ho moramora ny valy ny fandavan'ny olona ny famonjena netin'ny Jesosy Tompo, fa tsy an'Andriamanitra intsony ny fahadisoana. Fa na iza mandany famonjena de mitsipaka ny fitiavan'Andriamanitra izy. Ary rehefa mandaka mba havafo ny fitiavan'Andriamanitra izy, de izy ihany no iarany valiny zany. Fa raha ny mpitory ny filazantsara kosa ny tsy manambara ny fitiavan'Andriamanitra, de ho adiniko aminao ny rany, hoy ny Tompo. Ary aza gaga ry havana, raha mafana fony tena indraindray, mavesatra loatra manko ny mitondra ny afatr'Andriamanitra, ary tsy azo atao kilalao zany, tsy azo lalaovina ny filazantsara, satria niatra tamanaina, tsy azo atao sangisangy ny fitoriana ny filazantsara, fa tsy maintsy ambarany marina. Raha mbola miaina amin'ny fahotana ianao, idiran-doza, satria na de ny zanak'Andriamanitra aza rehefa nigioka ny kapoka feno fahotana de niara ny fahafatesana. So ianao mihevitra fa milalao fahotan'Andriamanitra, masina ny lanitra tompoko, masina Andriamanitra, ary tsy sanatria mizahatavan'olon'Andriamanitra, fa na iza mandany fitiavan'Andriamanitra ka mbola mivelona amin'ny fahotana ihany, de hiara ny fitsaran'Andriamanitra izy, ary aoka ataotra izy, fa na de ny zanak'Andriamanitra aza ny harany zany fahatezeran'Andriamanitra izany. Mangororo aho miteny aminao tompoko, ka miala tsiny aho raha mahery loatra ny teniko. Rehefa tsaroko ny hoe na ny zanak'Andriamanitra aza rehefa nivesatra ny fahotana zao tontolo zao, de niara ny fahatezeran'Andriamanitra, de ataoko hoana no hijery ny fireneko hiara ny fahatezeran'Andriamanitra? Tsy zakako zany. Ary zany mahatonga ahy antsoantso miala tsiny aminao aho, raha de sanatrika hanavitoinanao zany.
ataoko ahoana ny fijeriny loza anjony fireneko hoy Nehemiafa izay. Ry havana, Andriamanitra mbola tia ny firenentsika, matoy izy mbola mandefa zao tenin'Andriamanitra ho an'ny firenena ho an'izay mandre, de satria mbola tia ity firenentsika ity Andriamanitra, ary te hiantsony rehetra izy hoe miverena amiko, de hiverina aminareo koa aho. Fa raha isika mbola mihirombelona ihany, raha isika mbola hihirombelona ihany, tsarovy fa ny zanak'Israely zanaky ny teny fikasana aza, rehefa nihirombelona tamin'ny tenin'Andriamanitra, naparitany lasaky baby tany Babilôna, hitatsika tamin'ny bokin'ny Ezekiely zany. Efa ny Babilôna vo mitaraina hoe raha manadino anao ary Jerosalema aoko andelako raikitra ny lanilaniko, nefa mipetraka ny Jerosalema manao tsinitsinina an'Andriamanitra. Ry havana, tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona zao naovana hoe tsy sitrako izao, nahoana raha ndeha hiverina amin'ny tompo isika. Fa amindrafo aminy de amindrafo aminy tokoa aho ny tompo, ary voninanao zany izy, faly ny fora mahita afisy anankiray tao amin'ny teny meram-pirenena tao hoe ry solom-bavam-bahoako mangataka anareo zay ombombavaka mipiasa atao amin'ny teny meram-pirenena. Fa mino anao hoy ny afisy hitako tao, fa mino anao fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny olona zay nantsona amin'ny anarako no avy anery tena ka hivavaka, hitady ny tavako ariana amin'ny ratsy fanaony, de ianao any an-danitra aho ka mela ny hery ny araha sitrana ny taniny, mba ho maro ny eny solom-bavam-bahoaka hiara-mivavaka amin'ireo mpiasa ao amin'ny teny meram-pirenena ao, mba hifona ho an'ny firenena isika, de hanasitrana ny tany Andriamanitra. Azo antoka izany solom-bavan'ny Madagasikara neny solom-bavam-bahoaky, ary nahoana raha hiara-mivavaka izy rehetra, isolo-vavan'ny vahoaka malagasy hitaraina amin'Andriamanitra hoe vonjeo ny taninay Andriamanitra. Ho tanteraka tokoa ane zany mba ho voninahitra Andriamanitra, ary tsy ho azy reo ihany, fa isika rehetra natoeranay zay misy anao, ka mandreza ho antso zao ianao, mangataka aminao aho, andeha hiverina amin'Andriamanitra isika, mba hatonga an'Andriamanitra tokoa hanasitrana ny firenentsika, hanasitrana ny fiodinantsika, ka hamerina antsika ho amin'ny tena fiainana. De eo anilany zany mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana, ko manantena aho fa ianao zay mandreza ho afatra izao, de tsy hoe handreo anao rery ihany, aparitao am'izay namanao rehetra zany, zay mahafantatra rehetra ambara ho aminy zany, fa tonga ny fotoana tokony hiverenantsika ho amin'ny tompo, mba azahoan'Andriamanitra manasitrana ny tanitsika, ary azahoany manangana ny Madagasikara eo amin'ny toerana tokony nisy azy. Fa tian'Andriamanitra izany, tiany atao zany, nefa miankina amintsika malagasy ny fahatanterahany zany. Fa raha mivavaka isika kristianina hoe ho tonga ny fanjakanao, miankina amin'ny fitondrantenantsika sy ny fomba fiasantsika, miankina amintsika neny ahatanteraka izany. Fa raha isika kristianina aza moa tsy manao zay ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenena, ataon'izay olona tsy mahalala an'Andriamanitra sy tsy mivavaka amin'ny Kristy Jesosy ahoana no ahatanteraka izany. Enganie zao antsoantson'ny fo malahelo, antsoantson'ny fo tia ny amonjenan'ny Madagasikara izao, zao tenin'Andriamanitra zay tonga eo aminao zao, de ahatonga anao hiova fo, hanolo tena marina ho an'i Kristy, mba ho mpiara-miasa amin'ny Kristy Jesosy ianao, de ho tonga ny fanjakany, ary atao misitapony, ka i Madagasikara de ho an'i Kristy, ary Kristy ho an'i Madagasikara. Hivavaka isika. Midera sy mankalaza anao zay Andriamanitra noho ny teninao nomenao anay androany indray, teny mamy, teny feny fitiavana, na de teny mahery aza ny fandrenesana azy, satria reny teninao reny de teny fiainanao zay rehetra mandray azy, teny mpamonjenao zay rehetra voninahaka-to. Mifona aminao zay ny amin'ny fahamafisamponay menakavy, fizirizirinay amin'ny hevitray, fiveranay ny tena ho hendro no Andriamanitra, ka de zay tianay atao ihany no ataonay, ny hevitra ihany no mpanjakainay. Andriamanitra mifona aminao zahay, mivalo aminao zahay, vonjeo ny taninay, ary mangataka manokana aminao zahay mpamonjy io, ho an'ny mpitondra rehetra na ara-pivavahany zany na ara-panjakany zany, mba hisy fiverenana marina ao aminao eto amin'ny firenenay, ampitaridalana amin'izany ny mpitondra rehetra, ny manam-pahefana rehetra, na ara-pivavahany zany na ara-pitondrany zany, ho mpitaridalana amin'ny fiverenana aminao anie ny mpitondra zay fantatray Andriamanitra fa mpanomponao.
angatanay amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. Dia amindra fo amin'ny firenenay ianao ka hanangana ny firenenay ho firenena ankasitrahany ao anaty ianao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.